Evana dia salon des créatrices Mermans andiany voalohany dia karakarain'ny Jejo ao anatin'ilay vinan Jejo hoe anohana ny vehivavy hiasa sy handraraha. Trano eva miisa 7 eo no misy eto izay ahitana vehivavy malagasy mpandraraha mamorona zavatra vita eto an-toerana ary azo atao fanomezana ho an'ireny amin'izao hoe hakatroka ny fetin'ireny izao. Mahavita zavatra ny vehivavy malagasy saingy misy amin'izy ireo no tsy mahazo sehatra tsara indrindra eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana. Hoy Andorandrianarmanana, tompon'andraikitra avy ao amin'ny Jejo. Tanjona zany voalohany indrindra dia hanosika amin'ireo vehivavy ireo fahasahina no voalohany indrindra satria matetika ny vehivavy mpandraharaha na dia mamokatra zavatra tsara raha dia tsy manana sehatra izy andehoany an'ilay vokatra ananany, manana olana koa izy ao amin'ny resaka lalam-barotra dia fanosehana azy voalohany indrindra zany io hiseho hanana fatokisan-tena hoe mahavita zavatra ary afaka miseho sy miaraka amin'ireo vehivavy mpandraharaha namany hafa izy. Ho an'ireo ilay vao manomboka zany dia izay no tanjona voalohany. Ho an'ireo efa sanga indray dia hitarika an'ireo zandrin'ireo izy hamory lalana dia indrindra ihany koa hoe mivarotra raha maromarona kokoa hampianatra an'ireo naman'ireo zany. Vinan Jejo no anohanana ny vehivavy hiasa sy handraharaha. Antony nanokanan'izy ireo iray andro ho an'ny vehivavy mpandraharaha malagasy sy ho an'ny renim-pianakaviana amin'izao ankatoky ny fetin'ireny izao. Vehivavy mpandraharaha miisa 7 no nomena sehatra maimaim-poana nandritra ny salon des créatrices Nenimanja tetsy amin'ny Ibisy Ankorondrano anio. Fotoana izay nampirantiana sy nivarotan'ireo vehivavy mpandraharaha ireo fanomezana vita malagasy samihafa azo atolotra ho an'ny fetin'ireny, fa ihany koa hanosehana ireo vehivavy hanana fahasahiana ary hosahy hiseho eo amin'ny zavatra rehetra izay azony atao. Dia misy vehivavy avy amin'ny faritra ato ao anatin'ny Jejo avy amin'ny faritra, misy ihany koa ireo avy eto Antananarivo ihany. Misy kaja indray dia misy ireo tena vehivavy mpandraharaha vao manomboka mihitsy, dia misy indray ireo tena efa misandratra na hoe manana toerany eto amin'ny firenena na iraisam-pirenena mihitsy. Misy efa nanomboka herinandro vitsivitsy no nisy nanitsaka ny bandinay 88.2 efa nanomboka seho zay zavatra zay. Raha iteny koa zao ny antson'izay ohatra raha ny avy aty amiko izay manana compte official Rasolofitina Miartsoa page official ao anatin'ny fampitambavao zany fa tena bloqué zay tena any amin'ny sehatra ambony be mihitsy tsy afaka manao booster le izy. Dia nisy fotoana tena nikatona tao anatin'ny fotoana lavalava ny pejinay tapany tena hoe misy antson'izay ara-politika le izy. Ara-dalàna tanteraka ary nahazo ny fahazoan-dalàna hisokatra manomboka ny taona 2024 ny radio fivoarana na ny FM 88 teboka 2 raha nambaran'ny pasteur Rasolofitina Miartsoa. Tsy marina ny voarakitry ny taratasy fanakatonana izay azon'izy ireo milaza fa tsy manana ny lisansy ahafahana miasa ity onjam-peo ity. Fa tena izay resaka hoe tsy fananana lisansa zay no tena motifa zany naroson'izay. Tsara ny mampahafantatra fa isan'ny manana kandida amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ny radio fivoarana amin'ny anaran'ny fikambanana Fivoy ka distrika manodidina ny 12 eo no ahitana kandidan'izy ireo. Famakiana ady amin'ny vahoaka sy fanainganana fahavalo no ataon'ny mpitondra amin'izao fihetsin'izao ho hiatrany ireo mpikambana ao amin'io antoky io. Kandida atolotry ny radio fivoarana ane dia saika ao amin'ny faritry ny distrika izay tontolo amin'ny commune ambanivohitra no tena ampahany be dia be zany. Dia ny dikan'izany raha iseho télé ary ianao tsy ho voakasika loatra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra fa le commune efatra na 10 ety andrenivohitra no maharaka an'izay zavatra zay. Dia misy fiatraika an'izay satria na ny fampitambavaonay rehetrarehetra dia maingy amin'io radio fivoarana io, na ny fanentanana rehetrarehetra dia maingy amin'io radio fivoarana io misy fiatraika an'izay ratsy. Sarotra ho ireo mpitantana izany onjam-peo izany no tsy eritreretana fa fanampenam-bava ary antsunjay politika no atao ankehitriny. Raha ny marina zany tsy dia mikendry le resaka politika loatra zany radio fivoarana fa ao anatin'ilay hoe fananganana ny fiarahamonina
eto Madagasikara zay 20% dia tantsara. Amin'ny lafiny ara-piaramonina dia manangana fahavalo ny fitondrana anatin'izao. Amin'ny lafiny ara-politika dia vao maika ny zavatra ohatr'izao mahatonga ilay ataoko hoe fitsanganany hery anankiray vaovao ifandona amin'ny fitondrana. Iverina foana iny zay zavatra zay ary tokony hisintona lesona tsara tsika anatin'ny tantara ary amin'ny ataoko hoe raha alefako any amin'ny hoe mahantoko politika any amin'ny fitondram-panjakana ny resaka dia hoe mitaiza olo-pirenena ho vanina angetsika. Raha zao ny zava-misy amintsika miteny zao efa miakapofina ny vahoaka, sorena ny vahoaka ary tezitra ny vahoaka. Tsy izay nefa ny ilaina fa tena hoe fitonena tokoa. Ary raha misy zavatra mitranga eto tompona andraikitra feno sy tanteraka ny Flora Joel sy ny gouvernement vegetarienne satria tsy miteraka zavatra asoany firenena na kely aza. Zao zavatra ataony ny mpitondra fanjakana zao tsy misy fahavononana zany ny fanjakana andeha andamina ny lalao satria izy mihitsy no manakorotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy fahavononana ny fitondrana dia andamina ny lalao ao anatin'izao fifidianana izao, hoy ny candidat député Vonson Andrianjato. Izany mihitsy hoy izy no manakorotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia fiheverako azy tena manosodrosoty ny raram-pirenena zany reto mpitondra fanjakana reto. Fahendrena noho izany ny an'ny FFKM na ny fiambonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara raha misitaka manoloana izany fihetsika tsy misy fahavononana hiditra amin'ny fahalalam-pomba ara-politika izany, hoy ihany ity mpanao politika sady mpanao gazety ity. Raha ny marina tsy misy seny tokony hovatsiany ny fanjakana volo zany raha ohatra ny fomba mampanao teto Madagasikara no resahana. Tokony hisy ny révolution eto Madagasikara. Ny révolution natao zany dia hisarihana ny lalakevitra demokratika, zany hoe ny fandraisan'ny be sy ny maro antsara amin'ny fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena dia any amin'ny vahoaka ny baolina amin'izao tsika mpiteny zao. Hoy ny fomba fiteny izay hoe ny endry ihany no anarina ary tsy fanao ny miadevitra amin'ny adala. Koa raha mbola manapana sy vorosaina tsara ihany ny manam-pahefana mpitondra fanjakana ankehitriny dia mahatakatra avy hatrany io fihetsiky ny fiangonana io. Mialoha lalana izao ny fanamarihana sy antso nataon'ny fivondronam-ben'ny veka katolika eto Madagasikara amin'ny zavatra maro tsy manjary eto: kolikoly, fitantanana tsy mahomby, fantrana, tsy fandriam-pahalemana, tsy fanomezana hasina ny ain'olombelona, miharihary ny fantrana noho ny tsy fahaiza-mitantana, tsy tany miady, tsy firenena ny asika loza voajanahary goavam-be kanefa gisitra lava maneran-tany. Asa raha mahotonga saina amin'izay ireo mpitondra fanjakana. Sasana hatria sady efa tsy mahalala menatra no mbola tsy manan-kambo ihany koa.